Vitsivitsy taorian'ny raharaha nahafatesana olona tao Nosy iny moa dia anisan'ny voaroiroy ary mbola tazomina vonjimaika eny anivon'ny zandarmariam-pirenena endry ny olona teo aloha Andriamatoa Joseph Yolande araka ny fanambara teo ho an'ny mpomba ity mpanao politika ity dia toa voasarosarona resaka politika ny zava-mitranga ary mangataka ny tokony hijerevana akaiky ny antony nahatonga ny fioaram-pefitahaka ireny ny mpomba azy. Mbola tazomina eny amin'ny tombony zandarmaria amin'ny fihavitanana Andriamatoa Joseph Yolande lo olona teo aloha no sady efa mpikambana teo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita ihany koa raha toa ka nalaina ambavana izy tamin'ny raharaha nampikorotana ny tanàna Nosy ny herinandro lasa teo. Raha ny fanazavana voaray dia anisan'ny tazomana azy ny firesahana mivantana tamina radio iray tany Nosy ary fiahiahina ho nanao famporisiana anakorotana sy taona vahoaka no ohatra mitandro filaminana no hiampangana azy. Fa manoloana io toetra raha io dia manay ireo mpiaradia amin'ity mpanao politika ity sady mpandraharaha fa misy ambadika politika ity raharaha ity ary mangataka ny anadiadiana ny antony nahatonga ireny raharaha ireny izy ireo. Anisan'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrony Jacques ny Dr Hery Arsène izay nitondra ny heviny mahakasika ity raharaha Nosy ity. Ny aloha fahitako manokana le raharaha ta Nosy tsy fantatro inona moa ny antony hitazomana vonjimaika ny sénateur Joseph Yolande zay tamin'io fotoana io taty Antananarivo. Za zany fahitako azy noho tsy fahaiza mitantana ny mpitondra fanjakana ao atoerana dia manjary ny mpanao politika no atao bouc émissaire. Ny azy zany fahitako hoe betsaka zany ny zavatra famaofao ao anatiny fa tokony jerena tsara le mobile inona tonga le olona nandora an'le vazaha, inona ny zavatra niseho taloha zavatra tokony jerena daholo. D'ailleurs le tsy le vazaha ihany no maty, nisy koa toa gasy voativitry ny miaramila fa nandeha gendarme efa nandevy izy ankety momba an'izay. Fa manina hoe efa vazaha maty dia miazakazaka ery ny gendarme rehetrarehetra manao enquête le no fahafatesana vazaha. Ary eto tokony tsara fatarina koa fa tsy matimaty fatany ny vazaha iny fa matoa ireo olona roa ny samboatra dia ao misy tsy fatokisana be dia be, tsy fatokisana ny ny rafitra, ny rafim-pitsarana, ny rafitry ny filaminana misy amin'izao fotoana zay mahatonga an'le olona efa feno ny kapoaka dia tsy maintsy anao an'izay izy. Amiko za aloha manameloka tokoa zany hoe famonon'olona zany hoe fitsaram-bahoaka zany efa tsara fatarina koa inona nahatonga le fitsaram-bahoaka. Mbola tsy voafaritra hatreto hoe raha oviana no atolotra ny fampanoavana amin'ny mpanao politika izay anisan'ny mpikambana teo anivon'ny fahefanavon'ny tetezamita taorian'ny firodana amin'ny fitondrana Ravalomanana.